Ny arabantsika rehetra miverina amin'ity zava-mitranga tena mampalahelo mikasika ny fangalaran-jaza, fangalarana olona ity, satria tsy voatery ny zaza ihany fa misy olon-dehibe misy aza efa antitra koa raha mijery ny zavatra mitranga voalaza ny gazety maro samihafa nandritra ny taona maro isika. Taloha ny fahazona ny fahaleovantena, ny fangalaran-jaza dia natao hoe misy pakafo ary tandremo fa mivazany tena makafo ka rehefa tonga ny amin'ny 4 tolakandro dia mijanona any an-trano daholo ny ankizy ny ankamaroany fa tsy misy samy voaboaka zany fa sao misy mangalatra amin'ny fony. Ary nisy ankizy tsy hita tokoa, nisy namanay tsy hita nandritra ny 4 andro 5 andro tsy ray na roa ny ankizy teo tanàna izay very ary zay tena voahidy an-trano mihitsy tsy mahazo mivoaka fa sao misy pakafo. No nefa lehibehibe dia nanomboka nalaza indray ny amin'ny hoe dahalo izay mandroba tanàna anankiray ary mangalatra ny omby eo an-tanàna ka rehefa tsy azo ny omby dia alainy zaza amam-behivavy ataony takalinaitra. Ary efa impiry moa ny reantsika hoe nisy ankizy tahaka izao nalaina ho takalinaitra. Mandainga izay milaza fa tsisy nare izany na dia voaingana aza nisy izany. Dia nitoy izany fangalarana olona izany, fangalarana zaza hoe marihako hoe fa tany amin'ny dahalo tena mafy mihitsy ny tany atsimo satria nisy ankizy kely mena vava reny novonoana ary nandrahoana ka nasena ny hoan'ny olona aza. Tsy zavatra firongo izany fa tamin'ny gazety nahitako an'izany. Manaraka izany nisy le tao Paosary efa nilazaiko fa averiko ety any. Misy olona tsy hita nandritra ny 7 taona 5 taona ka izy voahidy tao Paosary tao nangalarina tao nanaovana izay fanao rehetra tao na lehilahy na vehivavy. Nisy rangahy mpiray tanàna taminay izay efa taona izy tsy hita dia sao nataony fianakaviana hoe alao aza isaonina fa angamba efa maty kanjo no nivaky Paosary mipotra ho azy izy iny efa nitapy izy satria very ny sainy soa ary izy fa nahita an'ilay trano iverenan'ody satria nisy olona nalala azy dia nitondra azy hoe ary ianao no mipetraka dia nentiny tao fianakaviana. Dia nitondrainy amin'ny fangalarana taolana vaka ny fasana. Atao inona ilay taolana? Misy moa ilay hoe mametraka firavaka volamena ny vehivavy dia angalariny koa ilay any anaty fasana ilay firavaka volamena an'ilay olona maty. Dia mitondray ny fangalarana zaza etseroa. Izao zavatra hitantsika izao. Ny hita misy olona tsy hita faty. Aveo hita tery amin'ny ranony kopa hoe hita tary anaty tanimbary, hita tary amin'ny tanàna zao hoe olona tsy amin'ny toerana eny iza fianakaviana. Fa ahoana? Rebelebe na vahoaka. Fa ny mpitondra rehetra nandritra an'izay fotoana izay nomboka tamin'ny 1960 ka hatramin'izao dia tsy nieritreritra mihitsy na ireo hoe inona no atao amin'izany. Efa nisy any angamba re tsy kelikely ihany hoe efa alefa any amin'ny sud mikarakara fandriampahalemana efa tao tsy hita izay milamina eo. Mbola mitohy ihany ty fangalarana olona ity. Mitohy azy zao ny farany. Zao ny farany dia izao. Voatona daholo zao ny olona rehetrarehetra, isainy vahoaka. Misy olona tsy mahare an'izany angamba satria tsy manana télévision izy, tsy manana Facebook izy, mety tsy manana radio izy fa any ambanivohitra be any alavitra any. Mampalahelo ireny indrindra rehefa voaroba. Isika izay manana Facebook ny tena mahare zavatra vaovao be dia be eto. Fa izao dia tompona andraikitra koa isika raha misy olona tsy nanao izany fangalarana izany efa atorotoroko tsika hoe iny endrikendrehana fotsiny. Mampiay ihany efa tsy nanao ninina. Ka raha nisy olona voatondro nefa nisy tsy nanao ninina nangala-jaza dia ianao izay nitoroka anazy na nidaroka anazy dia tokony fona aminy ianao. Fona aminy ianao satria tsy nanao ninina fa manana fahatezerina fotsiny amin'izao ianao tianao avoaka dia izy mody tondrotondronao eo. Zavatra maranako an'ity vidéo ity dia izao. Gaga ihany tamin'ny filoham-pirenena frantsay rehefa nisy ankizy vavy vao aingana nisy olona izay naka anazy dia nahita nandritra ny andro vitsivitsy hita izay nalainy farany izy dia hita faty. Ary indray aman-dreny efa nilaza tamin'ny mpitandro filaminana fa tsy hita samy miaraka nikaroka. Ka koa misy ray aman-dreny hafa koa efa nitratra an'izany zavatra izany koa tsy hita ny zanany dia maty. Dia mipetraka fotsiny tao ny dossier tsisy nikarakara. Taitra ny lohan'ity filoham-pirenena frantsay dia nanao an'ny ministeran'ny justice hoe tsy maintsy karakarainareo dossier rehetra fa lahara-pamenana mikasika ny ankizy izay very.
taitra eto mpiasan'ny fitsarana hoe fa inony ity terenga lehibe tsika tsy maintsy hiara babababa hoe aiza no afitana izany 70,000 dossier izany ho vita tsy fantatrano izy ny filoham-pirenena fa zao tsy maintsy fitanareo anatin'ny ray volana sy tapany mihetsika satria ray aman-dreniny vahoaka fa isika nandritran'izay fotoana maro zay efa napetraka tamin'ny ranony efa napetraka tamin'ny ranony fa ranona ve napakatra firy ny olona mitomany irery ray aman-dreniny mitomany rery ao mahatsiaro ny fijaliana mangerifiry tsy afaka miteny haiza lay fampanantenana fa hiaro ny vahoaka mafy anke zany mafy zany zay zao miteny eto amin'ny Facebook eto de ohatrany hoe mora miteny zany fa le olona hitanao zao efa nahita olona maro tany Madagasikara zay mitomany hoe tsy hitany zanany maty ny zanany no ny antony maro samihafa mangita anke zany raha mbola tsy miatra mitena zany de mahay miteny indrindray ianao tsy manan-kampara akory eo anatrehan'ireny olon-dreny fa tena fahadiran'ovana izy kasa raha mbola itoy ihany ity fahantrana ity zao mampiseho fa tena marary ny firenena marary ny vahoaka maratra loatra ny vahoaka azy izy mahita ray aman-dreny hiaro azy ampahamarinana fa tsy mbola hoe ametrametraka le zavatra vao isy mpikarakara anazy tsy tara ity video ataoko ity satria ny faratsiana nandritran'izay taona maro zay tsy voafafa ao anatin'ny ray andro raha tsy misy ezaka ataony rehetrarehetra ary zany ezaka zany raha tsy manompoka any am-pitondra de tsisy mihitsy na oviana satria ny olona tsy afaka hiaro ny tena fotsiny tsy manana fitaovana hiadivana ny tenany hiarovana ny tenany ka hiadivana amin'ny hafa tsy zany ny sain'ny olona hoe hiady amin'ny hafa itedaviny de hoe petraka eto amin'ity tany nomen'Andriamanitra ity hampilaminana kanefa tohatry ny kamboty aho efa zay ny teneko tamin'ny video farany hoe matsiaro kamboty ny olona tena kamboty zany tsy manana pia tsisy mpijery raha tsy efa hoe vita aloha ny zavatra tiako atao zay avy mijery an'le kamboty kely de amin'izay hitan'ny olona hoe tena manao tokoa sotranao ny aina hatramin'ny farany na dia mampalahelo anao ary zavatra nolazaiko fa mampitandrina de tsy maintsy miteny satria zay no netsoan'Andriamanitra anay miteny raha tsy zany dia toy ny fiangonana maty feo raha manginy misaotra tompoko